dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana mifanatrika amintsika ao anatin'izao fampahirezana fo izao. Milohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra ray eo, misaotra no mandrakariva izahay noho ny fahasoavana sy ny famonram-ponao lehibe, valimbavaka izay efa nasehoanao taminay, indrindra niarovanao ny firenena tao anatin'ny toe-javatra sarotra izay nandalo. Tsy nandringana ianao fa nasehoanao ny alehiben'ny fitiavanao tamin'ny famalianao vavaka, kanefa na izany na tsy izany niasa ny fomba tsy takatra ny sainy Satana, hitondra aretina, hitondra korotana mandrakariva, kanefa mahatoky sy mino izay fa efa niaro ianao hatramin'izay dia mbola hiaro anay ianao. Ao anatin'izao teny hifampahirezana izao dia mangataka ny fanahinao masina mba hiasa mahery mandrakariva ao anatinay, tsy anjeny andro lavaka hieritreritra fa efa mivoaka mpandresy hanadino anao. Izao indrindra no tokony hahatonga anay no tonga amin'ny fanoloran-tena tanteraka, hiampina, satria ny zavatra rehetra mitranga tsy zavatra ranofo fotsiny ihany fa fanairana ataonao ho an'ny olona rehetra mba hananany toe-panahy miampina, mitandrina manoloana loza izay mitranga, ary indrindra ny fiomanana ny amin'ny fiavianao eny amin'ny rahoan'ny lavitra. Toko sy mino izay fa toe-javatra mitranga rehetra dia nampiofa fo ny olona mba hifikitra mandrakariva aminao amin'izay ataony rehetra, dia taro lalana ho amin'ny marina mandrakariva izahay. Ary mahatoky fa ny voninahitra ao dia mbola ho asehoanao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarava-tsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Tsy antsika ny tsy hisaotra mandrakariva n'Andriamanitra no ny toe-javatra nisy, araka ny tenin'ny Joba hoe tsy ny soa ihany raisitsika avy amin'Andriamanitra fa ny rahantsika io. Marina fa nitondra takatra mavesatra teo amin'ny isam-batan'olona, teo amin'ny firenena mihitsy ny toe-javatra mitrangana nerina n'izao tontolo izao, izay tena nampitaitaina ary ny zavatra nafinaritra tao anatin'ny rehetra ireny, na teo ary ny tsy vidy fizakevitra, teo ny fimonomonona na vetsy averoa, ny toe-javatra mitranga takan'ireny no nitaonan'ny olona nitodika tamin'Andriamanitra ka natonga ny fangatahana tamin'Andriamanitra mba hamindra fo sy hamaly vavaka. Zavatra tsy tako mafenina manerina n'izao tontolo izao, ohatra ny atserovantsika ny tantara ny Jona ny toe-javatra mitranga tamin'izy ny rahan'i Jehova izay andeha any amin'ny tanàna Ninive andravana izany tanàna izany, kanefa nandosotro Jona, nakao amin'ny sambo andeha ho an'ny Tarsisy, ary teo anatrehan'izany nitrangany loza mahatsiravina tan'anaty sambo, tafio-drivotra mionjan-dranomasina izay saika naharendrika ny sambo. Karazan'olona maro no tao anatin'ny sambo tamin'izany vanim-potoana izany izay tsy kristianina avokoa, tsy olona mivavaka tamin'i Jehova avokoa, fa samy nanany ny Andriamaniny. Kanefa manoloana ny loza izay nitranga tamin'izany vanim-potoana izany dia tsy nisy elanelana tamin'ireo olona ireo fa samy mifanentana, mba samy antso ny Andriamaniny, samy mivavaka tamin'Andriamaniny, ka na dia diso fenotefara ny vavaka nataon'ireo olona ireo, ny zavatra tsara tao anatin'ireny rehetra ireny dia ny firaisam-po sy ny firaisan-tsainy, ny tady hery mba hitondra fanavahana. Ary fantatr'Andriamanitra ny toe-panahin'ny olona tao anatin'izany rehetrarehetra izany, mitady famonjena
ary izay no ny anisany iraka nampanaovina ny jona na dia tsy fantany ary satria Andriamanitra azy dia fantany tsara jona dia raha vao irahany io dia andositra kanefa tao anatin'iny fampisirana iny nisy mission napetrak'Andriamanitra tamin'ny jona dia ny ampafantatra an'ireo olona ireo any Jehova izay izy irery ihany ny tompon'ny famonjena ka rehefa nitarain'ireo olona ireo zavatra tsara izay mba ho afaka ny amin'ny loza tsy nitsahatra ny loza fa ny zava-nisy kosa dia jona tsy nirarahana izany fa natorosoana tsara ary tao anatin'izany natonga n'ireo olona ireo nanontany an'i jona fa iza no Andriamanitra ao maninona ianao no matory fotsiny fa mandehana atsony Andriamanitra ao dia mivavaha tsy hiverenana antsika lava ny tantara fa efa nentsika ho fampahirezana teto dia niditra nitsehatra jona ary tamin'izay vanim-potoan'izay dia tonga ny valim-bavaka tamin'ireny moa nisy ny fampazana ny jona tany an-dranomasina mba ho fampizaharana ny loza fa tsy dia jona lena n'olo tena natsipy loatra tany an-dranomasina ny tena zava-dehibe fa ny afantaran'reto olona rehetrarehetrareto hoe tsy misy afa-tsy Jehova no afaka mamonjy nitsahatra ny loza tamin'izany vanim-potoan'izany vokatra ny firaisam-po sy ny firaisan-tsaina ary dia lasa natahotra an'i Jehova reto olona izay tsy nanana an'i Jehova Andriamanina reto dia nivavaka tamin'i Jehova ary nanatitra fa natitra ho an'i Jehova torak'izany koa ny toe-javatra tsara tao anatin'ireny zavatra ratsy izay nitranga ireny tsisy ilaza mihitsy hoe ny zavatra niatra teto amin'ny firenena dia nafinaritra ny zavatra niatra teto amin'ity zao tontolo izao ity dia ao amin'ilay hitiavan'ny olona azy fa raha ny marina dia tao anatin'ny programan'Andriamanitra mba ho fanairana n'ity zao tontolo izao ity hiverina ho amin'ny marina dinika ny soratra masina atahotra an'i Jehova satria tsy misy afa-tsy izy irery ihany no afaka miditra nitsehatra hitondra fanafahana hitondra fahanasitranana ary dia maro tokoa azo lazaina na dia samy nanan'ny Andriamanina ary ny olona manerina an'izao tontolo izao zavatra nitranga teny ambonin'ny sambo andeha ho an'ny Tarsisy tamin'izany vanim-potoana izany no nitranga koa manerana n'ity zao tontolo izao ity samy miantso ny Andriamanina samy mitaraina satria mafy loatra ny zavatra nanjo kanefa ny tena azo antoka rehantsika tao anatin'ny vaovao fa maro koa ireo olona izay nanana foronana ra-pivavahana hafa akoatra ny maha-kristianina no tapa-kevitra nanolo tena ho an'Andriamanitra mivavaka tamin'i Jehova dia hitantsika fa mamaly vavaka Andriamanitra rindrindra teto amin'ny firenena satria raha ny fieritreretana ny valanaretina izay nandalo teto izay nahery vaika noho tamin'ny voalohany ohatra ny aingana dia aingana ny famalian'Andriamanitra vavaka araka ny nambarantsika hoe tsy maintsy manatanteraka ny teny fikasana io Andriamanitra io satria ny teny fikasana izay nomenantsika dia Jehova ny teny afatra nampitaina tamin'ny zanak'Israely izany izay afaka tamin'ny fahababoana ka nahazo baiko avy tamin'i Jehova mba hanorina indray ny Jerosalema anangana ny tanàna efa rava anangana ny tempolon'i Jehova izay fapotika tanteraka kanefa nisy ny fandrahoana na ny fampitahorana ny fanakiviana teo anatrehan'izay ka natonga ny zanak'Israely niravoravo tanana dia nampitsahatra ny asa dia tonga ny teny fampahirezana tamin'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany hoe ary zaho hoy Jehova ho mandafy manodidina azy ary ho voninahitra eo afovoany tsy maintsy nitanteran'Andriamanitra satria teny tonga tamintsika mety betsaka ny olona tsy mino hoe teny natao fotsiny hoe ampanantenana zavatra pokatin'ny olona izany teny izany fa ho an'ny olona tena tafaverina tamin'Andriamanitra dia manana finoana tanteraka manoloana ny toe-javatra izay mitranga fa afaka miditra nitsehatra mandrakariva Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra
ary rehefa nyteny izy dia tsy maintsy tanterahany ny teniny, tsy miandry akory anefa izay fanatanterahana ny teny fikasan'Andriamanitra hoe ny olona rehetra ho tafaverina ao amin'i Jehova fa hitan'Andriamanitra ny fikelezan'ny olona rehetra izay tena tapa-kevitra ny izotra ny famarinana, na teo anivon'ny fitondrana izany ny tompona andraikitra isa tokony, teo anivon'ny manam-pahefana, teo anivon'ny mpitsabo ary indrindraindrindra ny fiangonana izay mitondra fanavaozana teo anivon'ny mpino mba tena tsy hanao atsirambina ny fiainam-panahiny, dia tonga amin'ilay tenenin'i Jesosy Kristy any amin'ny Mateo 7:20 hoe noho ny amin'ny olom-boafidosy dia nafohezin'Andriamanitra izany loza izany. Ary izay ny zavatra mitranga, namaly vavaka Andriamanitra ary aona moa tsy isaorantsika n'Andriamanitra kanefa tsy antsika koa ny tsy isaotra. Tompona andraikitra ara-panjakana, ny filoham-pirenena, ireo mpitsabo, ireo manam-pahefana izay tena tsy nikely soroka tamin'ny fitediavana vahaolana kanefa matoky sy mino isika fa tsy netehitra tamin'ny herin'ny tenany fotsiny izy ireo, fa nangataka kosa ny fanampiana ny hevitra avy amin'Andriamanitra mba fahana mitady vahaolana amin'ny valanaretina izay mitranga dia tanteraka valim-bavaka mindraisina avy amin'Andriamanitra. Ary dia araka ny nambarantsika teo hoe io teny fikasahana io tsy teny fampanantenana pôkaty fotsiny fa teny mafy, satria izany mandafo manodidina izany tsy mora, tsy maintsy tafalatsaka ao anatin'ny mandafo ianao izay vao misy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra. Marina fa nitondra fahaizana mihitsy ny firenena na ny fianakaviana aza tsy nisy tsy nandalo setra, nisy ny aretina izay nitranga, nisy fandaozana ireo hava malala rehetra, kanefa tao anatin'izany mbola tsy nisy ny fandringanana n'izao tontolo izao. Ary isika matoa mbola manatsofina afaka miaina, mbola afaka mandray izao hafatra izao dia tian'Andriamanitra ny eo ny voninahiny sy sitona lesona ny amin'ny toe-javatra mitranga rehetra. Mamaly vavaka Andriamanitra rehetra misaotra azy tsika, misaotra ny tompona andraikitra rehetra, ary misaotra antsika vahoaka izay nanam-pahendrena na dia teo ary ny tsy fitovizan-kevitra fa azo antoka fa samy mitaraina teo anatrehan'Andriamanitra mba hisian'ny valim-bavaka. Ary raha ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao dia ohatran'ny hoe nivoaka ho mpandresy izany tsika, fa raha ny marina tsy mbola mpandresy izany tsika. Ary eo anatrehan'izao toe-javatra mitranga izao da tsika ny vaovao ny fiainan'ireo olona izay tratry ny valanaretina manomboka miaina ireo ndosiny fahafatesana. Ary eo nefa ny mila fitandremana mafy satria ny devoly tsy kely lalana, miasa mandrakariva izy. Ary raha mijery ireny toe-javatra mitranga manerina n'izao tontolo izao ireny, tiantsika foana no manindry ny zavatra ratsy, ny loza, ny aretina tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy, fa matoa mitranga ireny toe-javatra ireny dia vokatry ny fiodinan'ny olona raha velan'Andriamanitra hitranga mba ho fampieritreretana ny olona ary ao anatrehany ireny rehetrarehetra ireny. Nefa Andriamanitra tsy hahatonga lozaka hihetraketraka amin'ny olona mandeha mahitsy, fa misy antony manokana ny zavatra mitranga izay heverina fa ratsy eo amin'ny olona anankiray na ilay olona tena niodina tanteraka tamin'Andriamanitra, dia na lefa avelan'Andriamanitra hitranga ny loza mba ho famaizana sy fampieritreretana azy amin'ny lafiny anankiray, na ilay olona nandeha mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra tahaka andry Joba, Sadraka sy Mesaka ary Abednego, avelan'Andriamanitra hitranga koa ny loza, fa misy zavatra tian'Andriamanitra ho porofony amin'ny Satana aloha voalohany indrindra tahaka ny Joba. Hoe tena jereo fa tsy miala amiko izany mihitsy Joba, ary nangataka mihitsy Satana dia tena velao kotihana kely ny momba azy rehetra raha tsy andahanao izy. Dia nahazo permission tamin'Andriamanitra ny devoly ndahanao azy, fa ny ainy ihany tsy azonao kotihana. Ary izay no nahatonga ny toe-javatra
mafy ny anjady tamin'ny joba, tena nitondra faisana tanteraka mihitsy, kanefa dia tanjona kendren'andriamanitra mba ho fampiporofona amin'ny devolo hoe ny olona tahaka ny joba tsy miala amiko izany, ary tsy nohony ny fitahiana akory fa na dia ao anatin'ny fahoriana azy. Tsy izay ny zava-dehibe fa ny fifikirana tamin'andriamanitra toraka izany keo. Eo amin'ny toe-javatra mitranga amin'ny fiainantsika mila tonga ny fandinihan-tena tanteraka mihitsy mba hieritreretatsika ny amin'ny toe-javatra mitranga maninona miatrambo ny zavatra tahaka izao, fa maizana ho avy sa Andriamanitra mizaha-toetra. Fa raha mijery amin'ny ankapobeny ny toe-javatra misy eo amin'ny firenena amin'ny lafiny anankiray, fa maizana ho an'ny olona mihodina amin'Andriamanitra fa amin'ny lafiny anankiray koa dia misy zavatra tian'Andriamanitra ho porofona any amin'Andriamanitra ny voninahiny, satria na inona ezaka ataon'ny olona rehetra raha tsy teo Andriamanitra mitondra vahaolana mbola tavela tao anatin'ny aretintsika, ary izay nisoratsika n'Andriamanitra lehibe dia lehibe, satria tamin'ny fomba tsy takatra ny saina no nanampian'Andriamanitra nireo ezaka rehetra nataon'ny olona mba handraisantsika ny valim-bavaka, kanefa tsy afaka misikotsika fa mbola tsy tafavoaka ny alina. Ary ao anatin'izao heverina fa fandraisana izao eo ny tena tokony ho mafimafy kokoa ny fitandremana izay azo atao raha hiverenantsika ny teny izay ny fampaherezantsika tamin'ny farany teto. Petera voalohany toko 5, Petera voalohany toko 5 dia raisitsika hatramin'ny 9 ka hatramin'ny 7 ohatrany mampieritreritra ity tenin'ny Petera ity, satria teny fampaherezana kanefa teny mitaona ny olona ho tonga ny fanetretena tanteraka eo amin'ny zavatra izay kasaina ho tanterahana ny anaran'i Jesosy. Ko amin'izany ozy manetretena ambanin'ny tanana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoanandro takina mihitsy izay fanetretena eo amin'ny fiarahana an'Andriamanitra izay, satria ao ambadiky ny fanetretena misy ny fanandratana, ao ambadiky n'izay heverina fa faharesena misy ny fandraisena, ao ambadiky izay rehetra mety ho aretina misy ny fanasitranana. Izay foana fomba asehon'Andriamanitra, ary izay ny teny fikasana izay nomenantsika hoe ao anatin'izay heverina fa afo mandoro ao ny isehon'ny voninahitr'Andriamanitra tahaka ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego izay no heverina fa ho levon'ny afo, kanefa dia telo lanina tsy hipitao anatin'ny laforo, gaga ny Nebokadnezara sy ny manodidina rehetra fa efa dano hita tao, ary ny anankiray ho sy tahaka an'ireo zanak'Andriamanitra izay tsy iza fa Jesosy io le voninahitra eo foany. Ary izany toe-javatra izany koa no azosika antoka teto amin'ny firenena, na dia teo raha ny zavatra mahamaivaytsika tsy hijery an'izay zavatra any ivelany aloha, fa ny zavatra niatra tamintsika no jerevantsika isotongantsika lesona fa nisy Jesosy teto amin'ny firenena, Jesosy tena izy izay mitaona ny olona ho amin'ny marina, ka na dia olombitsy azy tahaka ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia izao ao anatin'izany laforo mirehitra avy izany, tsy nandoro azy, tsy nikaraikina akory, na dia mivolondohany tsy may ny akanjony fa tafavoaka velona somatsara, ary nisy nandeha tany ivelany manda azy hoe tena araka ny resahantsika hoe tsy ahita mihitsy ny voninahitr'Andriamanitra raha tsy manaiky aloha milatsaka ao anatin'izay afo manodidin'izay ao nisy eo ny voninahitra, fa misy ny tena mifaly satria tanina ny eo amin'Andriamanitra ny voninahiny, fa misy no gaga sy talanjona satria tahaka ny Nebokadnezara sy ny olona manodidina tety ivelany ange, na dia tsy tao anaty laforo velona ihany izy fa talanjona sy gaga no ny herin'Andriamanitra izay niaro an'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Ary ny zavatra tena nampatahotra tao anatin'ny tantaran'ny ry Daniela dia ilay miaramila faran'izay natanjaka, izay nahazo baiko mba hanimby ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego, tsy izy sy tafalatsaka tao anatin'ny laforony rehetra fa noho ny hafanana nampitombona
avy fitoeny mahazatra dia reny miaramila faran'izay matanjaka ireny maty ny hafanana tety ivelany ary io no tena hatahorana misy nefa tsy maty tsy milaza zany satria tsy maty dia nankasitrahan'Andriamanitra fa nataon'Andriamanitra ho vavolombelona mba hita fa hafa miaraka amin'Andriamanitra ary zay no avelan'Andriamanitra hitranga mba hatonga antsika ho tonga mifaneitretena tanteraka mihitsy eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra arak'izay voasoratra Petera 5 ara-petra ao aminy ozy ny fanahiana rehetra fa izy no miahanareo ary zay no natonga antsika nyresaka hoe na ezaka zay atao tsy tokony hiteraka fireriana hoe dia anga noho ny ezaka nataoko na noho ny heritoko natonga n'izao rehetrarehetra eo fa raha tsy nisy ny sandrin'Andriamanitra zay nitsotra tsy tafavoaka kanefa na izany na tsy zany ary tsy afaka milazantsika fefam-pandresy fa mbola ao anatin'ny miady amin'izao vanim-potoana izao ary araka ny nambarako hoe izao indrindra no tokony hitandremana satria araka ny fantatritsika ny aretina izay mitrango io ange aretina avy amin'ny Satana io ny olona ny tsy tonga saina ny amin'ny toe-javatra mitranga tahaka io kanefa tsisy fomba azo atao handresena akoatra ny fiverenana amin'Andriamanitra mba hatanterahany Jehova n'ilay teny hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba hangina fa ianareo mangina ho soaza no hiady ho anareo apetrao amin'ny fanahinareo rehetra sy fa izy no miahanareo mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo sy mandehandeha takandehoana mierina mitady zay arapany toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo zany fahoriana zany dia manjonra lahinao rehetra eran'izao tontolo izao misy afatra tian'Andriamanitra ampitaina ny tohizany fiambenana ny atserovany olona hoe le devoly ange ozy dia mandehandeha takanlehoana mierina mitady zay arapany ao anatin'izao everina fa tahaka ny fandraisan'izao eo indrindratsika ny mila mitandrina satria nitoe-javatra mitranga eritaona mahery zay manoloana ny te valana retiny ty no nandraisan'ny fireneny rehetra nandraisan'ny isika teto amin'ny firenena hatrany amin'ny fiangonana ny fanajana ny fepetra mba hitandrovana ny aina tsotratra ny aretina ary na dia everina fa ohatran'ny mivoaka ao mpandresy ary dia mbola mitoy foana ny fanetana hoe tena tandrema petao ny arovava orona ajao ny elanelina ray metatra ny fahadiovana ny fanasatanana fanasiana gel zany rehetrarehetra zany tokony lasa fiainan'ny olona na dia everina fa efa mizotra amin'ny lalam-pandresena ary kanefa misehatra ra-panahy dia zavatra velan'Andriamanitra hitrango zany mba ho lasa toetra raiky tapisaka amin'ny olona mihitsy ny mitandrina ny miampana satria miafina ao anatin'izao everina fa tao fandresen'izao ny asa izay tanterahan'ny devoly ary dia hitantsika taratra eny amin'ny fiarahamonina jerevana ny vaovao ohatra ny memidana ny olona voan'ny coronavirus kanefa eny amin'ny fiarahamonina tsy mitsahatra fa avetsy avereo mbola betsaka ihanyireo olona zay tratran'izany valana retin'izany lavo noho zany valana retin'izany ary zay fomba fiadiny Satana tsy manan-kiresy vetivety zany izy ary eo no tena mila hitandremantsika manoloana ny toe-javatra hoe tena tsy andeha mandromandro manana retina fa ao anatin'izao everina fa tao fandresen'izao eo no tena mila miambina tanteraka manaja tanteraka amin'ny fepetra mba ahatonga fandresena tanteraka satria devoly fahavalonareo sy dia mandehandeha toy ny leona merina mitady izay arapany mandrakariva rehetra dia manentana antsika na dia eo misehatra ranofo azy aza tao atsirambonareo olona ny fitandremana ery amin'ny 5 amin'ny Petera 1:5 tezao ny voasoratra hoe renareo zay mbola tanora fanao zy dia manekeny lo olona eny
samy misikina fanetreteny ianareo ka mifampo fa andriamanitra manohatra miavinavina fa manome fahasoavana ho amin'ny manetry teny miafinao ambadika izay loolona izay ny mpitarika tsy tokony atao atsirambina ny afatra izay apetraky ny tompona andrehetrarehetra izay verina fa mahasoa satria ny olona tsy mirarahan'izany dia raisina tahaka ny tanora fanahy ary raha tsy mitandrina satria solon'andriamanitra izy ireny natao hiaro atsika dia mila ankatoavina mila hajana ny fepetra mila miray fo miray saina mandrakariva satria mbola tsy mpandresy isika kanefa afaka ho tonga amin'izay fandresen'izay tsy noho ny amin'ny herin'ny tenantsika fa noho ny herin'andriamanitra noho ny fiarovanaandriamanitra raha itsika ny mametraka ny fanahintsika rehetra eo am-pelantanan'andriamanitra kanefa tsy amin'ny aretina tahaka izao fotsiny araka ny nambarantsika hoe tsy ho loza io ihany ange ny zavatra sedrana eo amin'ny fiainana betsaka ny loza ho avy loza tsy ampozana loza tsy mampilaza fa mitoetra izay tian'andriamanitra ho raisin'ny olona dia izay toe-panahy vonona hiomana mandrakariva manoloana ny loza io tsy hifantatra andeha hampilaza izy ka hampafantatra hoe za ndray aretina tahaka izao no avy any aminareo fa tampoka tsy ampozona amin'ny fomba tsy takatra ny saina aretina tsy fantatra aretina mbola tsy nitranga hatramin'izay tonga tapoka fa rehefa nahay nanaja ny fepetra sy niomana mandrakariva hoe ninenina toe-javatra mitranga miomana ary ny fiomanana tsara indrindra dia tsy misy afa-tsy ny fifikirana amin'andriamanitra fangatahana ny hery avy amin'andriamanitra fa raha ny toe-javatra misy dia fomba fiasany devoly ihany keo io toe-javatra io rehefa tsy hitan'izay fomba andriganana ny olona dia ohatrany hoe mahita vahaolana ohatrany hoe milamindamina izany ohatrany hoe mandro fahizaizay kanefa ao anatin'izay heverina fa to fahanginan'izay to ohatra ny fandresena zay ao izy no misoko ny adana ary io no tena tokony hitandremantsika ka hanaovana fanentanana mandrakariva amintsika hoe aza mandromandro manana aretina rereo olona fa mbola tsy resy io valana aretina io fa fanolovatena ho an'andriamanitra fivavahana tsy mitsahatra kanefa mifanajana ny fepetra fanekena ny tompona andraikitra rehetra ny amin'ny toromarika zay omeny ilana ny fankatoavana an'izany mba hahatonga antsika tena izotra amin'ny tena lalam-pandresena fa ny teny soratra masina dia milaza hoe tena ny devoly fahavalona rozy dia mandehandeha tahaka ny lohana merina mitady izay arapany izany hoe tsy mitsahatra izy andromana alina mitady amongotra tanteraka ary raha tsy mitandrina angentsika hiverina iombondray eo aretina io raha tsy mitandrina fa raha tonga saintsika ka manada tanteraka ny fepetra lasa fiainantsika ny fanajana ny fepetra tsy maintsy resy io amin'ny farany ary eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany nefa ny afatra izay apetraky ny tenin'andriamanitra noho izay le hoe devoly mandehandeha merina tahaka ny lioana mitady izay arapan'izay izy tsy hitanao maso e fa miseho amin'ny alalan'ny loza maro isan-karazana miseho amin'ny alalan'ny aretina miseho amin'ny alalan'ny olana miseho amin'ny alalan'ny fanakorontanana zany ny fomba fiasan'ny satana aroka ho fantatritsika fa izy tsy miditra antsehatra amin'ny vatana fa mampiasa olona tsy miorona tsara izy ary eo ny mila fitandremana eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany anoro hevitra diso hitory zavatra tsy marina anosika ny olona amin'ny zavatra tsy mety ary mitona ny olona ao anatin'ny korotana mandrakariva ary eo ny tena tokony ho tandremana amin'izao vanim-potoan'izao satria ny andriamanitra izay ivavahantsika tsy andriamanitra tompon'ny fikotranana fa andriamanitra tompon'ny filaminana sy ny fihavanana ary ny zavatra rehetra mitranga eo ny tokony ho diniantsika raha mbola misy fihavanana raha mbola misy fitiavana raha mbola misy filaminana izay nova amin'andriamanitra fa ny vahaolana rehetra zay rehatsika na hitomana atsika ka hitondra fikorotanana satanany eo ambadika izay ary fandringanana no vokatr' izay tahaka n'le miaramila nyazo baika tamin'ny Nebokadnesara fantany tsara ny andriamanitra izay ivavahany satraka tsy miasakara Abednego
kanefa dia no fahefana no mitahotra ny tompona andraikitra dia nanaiky ny baiko hoe fahatory ireo dia atsipazo anaty laforony rehetra avo ary io no tena tokony hitandremantsika satria misy vanim-potoana isy ny voninahitr'Andriamanitra ho amin'ny olona tena mandeha ny marina fa tsy afaka milaza hoe ho an'ny olona metraketraka dia ilamindamina fotsiny fa misy koa fotoana voatentin'Andriamanitra amelany amelezan'Andriamanitra ny olona ratsy fanahy le olona na mitondray no tsy nataty an'ilay hafanana le lafory zay narehatra maty tanteraka mihitsy mba tsy hatongavan'izany amintsika ka anaiky ny fanakorontanana ny zavatra tsy mitondra fihavanana zavatra tsy mitondra fitiavana no antony mahatonga ny afatra hoe mitandrema rereo olona fa ny devoly mandehandeha taka ny leona mierina mitady zay rapany fa mibaiko izay omena dia hoe toero izy ka mirena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjondra ny rahalanareo rehetra eran'izao tontolo izao ao moa ny fomba fanoherana ny devoly tsy araka le heritreretin'ny olona amin'ny anaran'i Jesosy miala ianao ry Satana zay fomba ivelan'izay fa ny fomba fanoherana ny devoly dia zao maneke ny fanatsana ny fipetra rehetra zay ny fanoherana na inona tenin'ny olona anka tsy isy fotony zany raha te hanohatra ny valana retin'io ajao ny fipetra zay ny fomba fanoherana azy mitandrema ajao ny fahadiovana ajao ny elanelana fa misehatra miaraka amin'Andriamanitra koa tandrovo ny fihavanana tandrovo ny firaisana tandrovo ny fitiavana tsy misy akoatran'izay no entina mandresy ny devoly fa ny devoly tsy mahataty ny olona zay ao anatin'ny fitiavana ao anatin'ny firaisan-kina fa io Andriamanitra io manatratra ny olona ozy ire amin'ny 15 Andriamanitra manohitra ny miavonavina ozy fa manome fahasoavana ho amin'ny manetry tena ary dia takintsika amin'izany manetry tena mba mitana maherin'Andriamanitra mba hanandratana ianareo amin'ny fotoana andro misy fotoana voatendrin'Andriamanitra hanandratana ny olona mandeha mahitsy ary miandrandra n'izany tsika rehetra ary dia mampahery antsika mandrakariva manoloana ny toejavatra sarotra rehetra fa ity amin'ity zao tontolo zao ty tsy laozana fa horiana kanefa dia ny fifikirana amin'Andriamanitra ny fiterana aminy no ahafahantsika mahatakatra ny fipetra tokony ho raisina rehetra zay fipetra tsy amin'ny vanim-potoana voatendry fotsiny fa fipetra tokony hivadika fiainana mba tonga tsika izotra amin'ny tena lalam-pandresena tanteraka toko sy mihina fa mifanan'Andriamanitra dia asa mandrakariva manatytsika eo mba hampiorina atsika mba hatonga tsika hitandrina ka tonga tsika higoka le fandresena avy amin'Andriamanitra dia ho tanteraka amintsika ny teniny hoe mandafo manodidina atsika mandrakariva izy ary voninahitra eo fotsika dia hivavakitsika misotranao ny Andriamanitra ray no ny teninao ndray izay tonga mampahery anay mampafantatra anay ny fiainana tokony arahanay satria neninenina zavatra tanterahanay raha tsy hainay mametraka ny fanahina no mpilatananao dia zava-poana zavatra rehetra mametraka io mpilatananao ny fiainam-pirenena mamindra fony ty firenena ty tompo izay sorona amin'izao firenena zao mifamotram-poma lehibe ary iza tofoka tompo noho ny amin'ny faratsinay mamela heloka dia mamela heloka ary ny valim-bavaka izay raisina avy amina tompony aoka amperitreritra ny olonao mba tonga azy ho tonga amin'ny fanolova-tena tanteraka atoko sy mino izay fa miaro anay mandrakariva ianao ary na inona na inona mety loza hitranga alefa ny Satana dia tahaka ny Joba fiafarany ty firenena ty misambatan'olona izay matahotra anao dia merina tsy edanana ho avo roa eny mihoatra anao ny zavatra miatra ny zavatra ho tanterahanao aminay misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Manao veloma atsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.